Amin'ity taona ity dia ny conférence MOVE no lohatenin'ny TEDx-Antananarivo. Dikan'ny conférence MOVE dia ao anatiny hoe fampietsihana amin'ny tanora rehetrarehetra eto Antananarivo ary ihany koa fiantsoana ny tanora mba handray andraikitra, mba hanao zavatra manomboka eo amin'ny tokantrano anankiray dia eo amin'ny fiarahamonina ary mba hiapaka amin'ny firenena manontolo izany fandraisana andraikitra izany. Ny conférence MOVE eto Antananarivo dia anisany isy mpandray anjara 10. Ireo mpandray anjara ireo dia samy manana ny asa sy ny andraikitra ananany avy ny tsirairay. Ireo intervenant ireo ihany koa dia anisany mba hamaly hetaheta ny tanora rehetra manatrika amin'ny fotoana io hoe inona tokony andraikitra zareo, inona aby no fepetraka aky, inona aby ihany koa ireo zavatra tokony ho raisina mba hananana izay hoe responsabilité izay na hoe initiative mba hoe ho tompony andraikitra ny tanora tsirairay avy indrindra fa eto Antananarivo ary manerana ny Madagasikara. Ity hetsika ity dia ho tanterahana amin'ny sabotsy izao ao amin'ny CRS Antanimora manomboka amin'ny roa ratolakandro.